Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteotsika ny sary azo tamin'ny zana-bolana maina tanteraka ny andro ankoatry ny tany amin'ny tenony avaratry Madagasikara izay misy ny rahona avy an-dranomasina nandalo amin'iny tapany avaratry ny nosy iny mety mitondra tanivindrano ho an'ny tany saofy ihany koa ny fisian'izy io manomboka ny rapitso any ho any hitantsika rehefa avy eo ny mombamomba izay fa miakatra hatrany koa ny maripana aloha zany raha ho an'ny ilany andrefany Madagasikara iny misy hatrany amin'ny 7 degré celsius hatrany aloha zany ho an'ny tany faritra atsimo andrefana ny faritry Betsiboka eo amin'ny 7 degré celsius eo ny tendrony atsimon'ny nosy ihany koa dia manakaikaiky ny izay hatrany any amin'ny alahady any nefa dia tombanana hidina ny maripana raha ho an'ny avoatany manokana mety tonga hatrany amin'ny 5 degré celsius hitantsika eo ihany koa ny makasikasika an'izay fa ny maraina dia mbola mahazo vahana ny zavona ary toy izao ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso vao maraina izay na misy ny zavona ho an'ny avoatany mitatra raty amin'ny ilany atsinanany avoatany zay mahazo an'izay ihany koa ny atitan'ny faritry ny vatovavy fitovinany sy ny any atsimo atsinanana misy ny tandrifirahona mandalo vao maraina amin'ny distrikany Antalasy ny morotsiraky ny faritra Analanjorofo mandraondraona kosa manakaiky ny nosy be ny ambiny dia ny masoandro no manjaka orin zavona ihany koa ny avoatany zay dia ampahatoerana hatrany ny masoandro ary ny apiso tolakany dia mbola maina tanteraka ny andro ny avoatany ny ilany atsinanany faritry Mahatsiatra ambony sy Amoronmania no mety somary mandraondraona kely mitohy hatrany ny tandrifirahona any amin'ny faritra Savasy Analanjorofo ary ny tany Sofia mety mahazo tandrifirahona ny alina ny ambiny kosa dia ny masoandro aloha zany no manjaka raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay ny ilany andrefany nosy iray manontolo aloha zany dia eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 7 degré celsius saika anaty tany kokoa zany tanan'izay maripana miopapan'izay 7 degré celsius zay ho an'ny avoatany kosa dia 17 ka hatramin'ny 30 ny tany Atsirabe fa nahatra hatrany amin'ny 12 degré celsius raha amin'ny vanim-potoana dia efa somary ambony izay maripana izay ho an'ny morotsiraka atsinanana kosa 17 ka hatramin'ny 19 degré celsius eo hatrany aloha zany ny maripana vinavina amin'iny morotsiraka atsinanany Madagasikara iny ho an'ny andron'ny sabotsy mbola mety misy hatrany ny zavona ho an'ny avoatany vao maraina fa ny tolakandro kosa dia maina tanteraka ny morotsiraka na ny tany melaka kosa dia mandraondraona mety arahan'ny tanifindraona ihany zay ny alina mitohy ihany koa ny orana amin'iny tapany avaratra atsinanany nosy iny manomboka mandraondraona ny andro raha ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro any ny tapakandro arivany izay andron'ny sabotsy izay hatrany ny maripana ho vinavina dia somary misy fidinana kely ho an'ny avoatany eo amin'ny 17 degré celsius tsy dia miova firy kosa zay ho an'ny ilany atsinanany nosy raha ny any amin'ny ilany andrefana ihany koa dia mbola mafana tanteraka ny andro indrindra ny tany faritry Menabe ny tany faritry atsimo andrefana ary ny any Betsiboka torak'izay koa ny faritry Boeny eo amin'ny 13 degré celsius eo hatrany ny maripana andrasantsika amin'izay andron'ny sabotsy izay amaranantsika azy ny andron'ny alahady somary efa mandraondraona ny andro zany ho an'ny ilany atsinanany faritry Analamanga torak'izay koa ny faritra Alaotra Mangoro misy ny orana amin'iny morotsiraky ny faritry Analanjorofo sy ny faritra atsinanany iny mety mbola misy ny zavona vao maraina ho an'ny tany faritry Mahatsiatra ambony sy ny any amin'ny faritry Iorombe any amin'ny ankapobeny aloha zany ny rivotra ny somary mangatsiatsika ho an'ny avoatany fa ny ambiny kosa dia mbola mitohy hatrany ny masoandro ny maripana vao vinavina amin'izay andron'ny alahady izay mety tafidina hatrany amin'ny 15 degré celsius ho an'ny Analamanga sy faritry Mahatsiatra ambony raha toka mijanona 17 degré celsius hatrany ho an'ny faritry Vakinankaratra ny morotsiraka atsinanany nosy 17 degré celsius amin'ny ankapobeny ny any andrefana kosa dia mbola maina tanteraka ny andro mbola mahatratra hatrany amin'ny 7 degré celsius manakaikaiky ny Ankazoabo sy Sakarahany zany amin'izay andron'ny alahady izay hatrany izay ny meteotsika tamin'ny ity an'io ty raha pisindray fitana manaraka